Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Benedictus na isaorana. Benedictus na isaorana. Izany no asongadiny no finainantsika anio Luka toko voalohany ny 7:70 hatramin'ny 7:70 izay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary dia feno ny fanahy masina Zakaria rainy ka naminany hoe: isaorana anie ny Tompo Andriamanitry ny Israely, fa nitsinjony olona izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, arak'izay nampilazain'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankala antsika, manefa famondram-po amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina. Dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika, anao izay ahazahoantsika hanompo azy tsy amitahotra, satria afaka tamin'ny fahavalontsika isika. Amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany, amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza, dia atao hoe mpaminy an'ny avo indrindra, fa hialoha eo anatrehan'ny Tompo ianao, amboatra ny lalany, anome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony. Noho ny halehiben'ny famondram-pon'Andriamanitsika, izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika, amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana, hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Benedictus na isaorana. Isan'ireo hira malaza mampiavaka ny filazantsara araka ny Luka. Ity Benedictus ity misy anankiefatra. Ny hira mampiavaka ny filazantsara Luka, ao ny Magnificat izay hira nataon'i Maria, ny Benedictus izay nataon'i Zakaria tamin'ny fahaterahan'i Jaona mpanao batisa, ny Gloria izay nataon'ny anjely tamin'ny nahaterahan'i Jesosy, ary ny fahaefatra dia ny hira nataon'i Simeona tao amin'ny tempoly fony Jesosy natolotra tamin'ny tempoly. Ity anankiray Benedictus ity dia tonga hira fanaon'ny fiangonana mihitsy aza tateoriana, hira mampalaza ny fiangonana mihitsy, ny votoatiny. Dia tsy miresaka fotsiny ny fahaterahan'i Jaona mpanao batisa, fa tena faminaniana mihitsy nataony Zakaria zany. Ity no azo antsoina koa hoe faminaniana tetezamita, mampifandray ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Ny mpandinika dia miteny fa ity Zakaria ity no mpaminany farany tamin'ny testameta taloha, ary dia miditra mandray avy hatrany ny testameta vaovao Jaona mpanao batisa zanany. Hitantsika eto fa mahatsiaro ny fahatanterahany faneken'Andriamanitra ny votoatin'ilay faminaniany Zakaria eto. Tsy miova ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa izay mitohy amin'ny taranaka mifandimby, ary dia tsy ho diso zanaka lahy eo amin'ny seza fiandrianana izy, ary ny fahatanterahany zany no ambaran'izao faminaniana izao. Ny mampiavaka manokana ity faminaniany Zakaria ity, na dia nahazo zaza aza izy nefa efa tsy nanantena azo antsony, dia tsy
fisokafana ho an'ny ankohonany fotsiny ihany ilay fisaorana izay ataony, fa tena fisaorana misokatra ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy. Zay mantsy ny hevitry ny teny hoe Benedictus. Io dia ampiasaina ilazana ny teny voalohany ao anatin'ilay tononkira. Zay no ahitantsika amin'ilay voalohany eto hoe isaorana. Zay moa ny andikan'ny baiboly malagasy azy. Fa afaka atao koa hoe fitahiana na fahasoavana. Io no hevitry ny teny hoe Benedictus. Ny lohatenin'ny hira dia noraisina tamin'izay teny voalohany ao anatin'ilay tononkira. Io fisaorana io, fisaorana tsy ho an'ny Zakaria fotsiny nahazo zanakalahy, fa fisaorana ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy no ny fahatanterahany fanekena tamin'izy ireo. Dia averimberina eo fa manefa famindram-po amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina. Dia iny ro tonga mpialo lalana lay Mesia. Ary zany no ivo n'ity tononkira sady faminaniana ity dia ny fanambarana mazava ny Mesia. Misy tononkira mesianika, tononkira mitodika amin'ny Mesia no votoaton'ilay isaorana. Ary ny fahatanteran'ilay fanekena dia miafara ao amin'ny fanekena mesianika. Lay zanaky Zakaria, i Jaona mpanao batisa izay tonga arak'izany, dia tonga tsy ho fahatanteran'ny fanekena tamin'ny Zakaria fotsiny, fa fahatanteran'ny fanekena tamin'ny firenena mihitsy. Ary dia izy aza dia tonga mpialo lalana. Zay no ambarany eo amin'ny andininy fahaenina amby fitopolo. Ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa hialoha eo anatrehan'ny tompo ianao, amboatra ny lalany. Dia hitantsika fahatanteran'izany. Rehefa nitory-teny Jaona mpanao batisa dia niteny hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Tsy izao no izy, za tsy mendrika manifehikapany aza hoy izy, fa mialoha lalana fotsiny ihany. Ravako malala ao amin'ny tompo, ambara arak'izany fa mendrika isaorana, Benedictus, mendrika isaorana ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny taranaka, eo amin'ny fiainan'ny firenena, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Andriamanitra ilay mihazona ny fanekeny hatramin'ny voalohany, mihazona izany mandraka ankehitriny ka mitady ny fomba rehetra hatanterahany fanekena dia ny famonjena. Ary indro aza ny zanany malalany mihitsy no nirahany hitondra famelan-keloka, hitondra fanadiovana, hanaisotra ny olona hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ny zanaka malalan'Andriamanitra mihitsy no fanekena vaovao. Ary ny asan'ny Jaona mpanao batisa dia ny mitondra ny olona ho eo amin'ny zanak'Andriamanitra, ho eo amin'ilay Mesia, azo anjara famonjena avy aminy. Fa efa tonga tokoa ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izy no avy hanafaka ny olona amin'ny fahotana. Ravako malala, isaoran'Andriamanitra, ilay nanao asa lehibe teo amin'ny fiainantsika, ilay mahatanteraka ny fanekena, mihazona ny fanekena mandrakariva mandra-pahatonga antsika ho any amin'ny famonjena. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izay no ny asanao, izay mitady amin'ny fomba rehetra hamonjena anay, ka dia nirahanao na ny zanakao lahy hitokana aza, hitady sy hamonjy ny very. Misaotra Tompo fa manana anjara amin'izany izay ankehitriny, ka tonga olona vaovao, olon'ny fanjakanao. Izay kosa, tsy hainay ny angina ka tsy hidera ny anaranao, ka dia miombona amin'ny Zakaria izay, manao ny hira fiderana, isaorana ny Tompo Andriamanitray. Isaorana ianao amin'izay rehetra efa nataonao sy mbola ho ataonao amin'ny ho avinay rehetra. Entinay ambavaka aminao kosa ny fiarahamonina misy anay
ireo rehetra voafatotra voageja, ireo rehetra milomano ao anatin'ny aizina sy ny fahotana, ny fahalotona amin'ny endriny maro samihafa. Ianao hitondra azo amin'ny fahazavana mahagaga, fa raha ny zanaka no anafaka, dia ho afaka tokoa ianareo ho ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.